Good daholo ny zanagasikara vaovao tsara be anomena andray dia inona eo le ny rangaha ray minitra dia efa tonga ka tsisy ray segondra vao mivoaka ilay bibidy mipetaka amin'ilay fory tonga ilay izy dia maty malazo atahoana akory rangaha ilay izy eny ary omena vahaolana lisany androany dia mba miezaka mitsabo vatany lisany ihany ny tompony antoka amin'ilay izy fa tsy ny hoe ny olona hafa akory voalohany dia nitoaka mampalemy ny taolana sy manimba ny hozatra anaty ny toaka ambonin'izay ny lalan-dramajinika ihany dia efa manomboka simba vokatry ny toaka ny mampalahelo jereo ange isika malagasy rehefa misotro toaka isika dia tsy mba hoe sotroina kely ilay izy misotro kely ohatra hoe isaky ny weekend isaky ny zoma dia misotro kely ray vera dia vita raha izay nge tsy solona izany fa inona ny atao lisany geste be ery après vao mibandy akamatain rangahandray urbaine ohatra ny lahy aloko ny lahy dia ampiana tsaky jereo tsara fa iny brochette tsy ho an'ny lisany iny tsy maintsy misy potona charbon iny ny charbon zareo dia manimba ny ao anatin'ny taova ao io charbon ho an'ny lisany isan'andro dia lisany efa mizesitezita be raikitra ny brochette manam-boly lisany amprevena ny namana maninona tsy madama ny amprevena ratsy be nga mamprevy madama matikamy be lisany any mibandy akama any mamprevy izao rehetra izao fa le tokantrano eto maninona ny ambanina toetra ratsy ny lisany daholo nge izany avy eo lesany lisany rehefa tonga avy lisany dia mamvelona mamitapina ohatran'inona kaiza vola tena tesitry madama eo elandry avy eo mamely tontolo asa be medimeda izany afaka misotro toaka ilisany fa mba misotro hoe ray vera na roa vera dia mijanona ny zavatra tsy fantatry lisany dia hoe ireny mpandy akama lisany ireny ka tsy hamme vola lisany hamme vola nga ireny tsy hamme izany ireny tsy mahavita manasa lamba-lako ny mpandy akama rehefa manam-bola aloha dia tangoronandry rony hoe inona ny deba fa rehefa tsy manam-bola eo aloha lasa indray le rony mitady bandy manam-bola izany natao fiatsaram-belatsian'olombelona fa izany tsy afa-miala i madama na ho painlary madama na daroalary madama na omelona antotondra ary izy na tsy ampiara vola omelona madama zakka ny madama foana ilay izy dia tsy tonga saina amin'izany hoe lahy hoe i madama mila tokony amprevena madama koa nke mba mila revy tsy voatery hoe revy le hoe tonga dia toaka be fa mba mila revy kely fotsiny misotro soda sy ny tariny kely fotsiny dia izay ny vehivavy tsy tsara loatra mantsy ilay misotro toaka tsy dia mety amin'ny vehivavy fa mba misotrotry kely eo fotsiny anao roa dia izay tsisy maharatsy an'izany ny olana manaraka angoa dia sigara ny lehilahy mpifoka sigara dia tsy mety matavy aloha satria maninona ny avokavoka lisany ao ilay taova pisefona no maya dia raha ohatra lisany ka mpifoka sigara be anisany koa izany mampiemotra ny taolan'ny lisany mifoka ilay setroka ho an'ny lisany dia manakaikona ny taolana ao amin'ny vatan'ny lisany ary ihany koa mampikaikona ny hozatra ao anaty vatan'ny lisany dia raha ohatra izany lisaka ka mba hoe mba te hatanjaka tsara rehefa milely afaka mifoka ange lisa ohatra hoe iray isan'andro na hoe tapany fotsiny ny vola lan'ny lisany totalio ange vola lan'ny lisany amin'ny sigara fa tsy tokony havidy trano ve raha mitambatra mandritra ny 5 taona iny sigara iny atambaro ange firy sigara lan'ny lisany isan'andro dia nefa dia lany izay bandiko fofoana fotsiny eo nefa naninona ilay vatany simba ilay vatany lisany ihany no manimba ny vatan'ny lisany ny olana manaraka ihany koa dia ny tombotsoa azo atao dia mihinana voankazo tsara ho an'ny lehilahy ihany koa ilisany mba hoe mila vatana tomady vatana salama dia mila mila sakafo tsara jereo izao lisany avy ny revy dia mamitapina avany dia tonga dia matory ao an-trano sady tsy nihinam-bary dia ahoana ilay vavony ao anaty ao manompa ange ilay vavony ao anaty ao
dia avy eo lisana avy eo mandoa be wa etsy aroa mandoa avy eo dia tena fanalina tsy mety amiko le tokaka fela ihany ke manimba vatalahy dia lahy zao iny nandoa iny dia izy nikarakara madama no nikarakara fa tsy le bandy akama nandaliny lahy vola hitalahy zany miaritra ato rehefa madama noho izany omeo fitiavana madama omeo revo milamina madama satria izy ny tsy afabela amin'ny lahy mandra-pikipo voamasony lahy dia tsara ihany koa lisany mikotrana tsy voateraka hoe mikotrana be tena hoe anao bokonozana be ako na anao besandry be ako fa ny lehilahy rehefa manotomboka eo amin'ny 70 taona 40 ans dia ny hozatry ny lehilahy tsy afaka hoe tonga dia efa lasa bokona ohatr'izao intsony fa mampatonga an'ireny dia tsy maintsy mihinana fanafody na makany amin'ny mpampiofana manokana dia izay mampatonga an'ireny rony hoe fa 70 taona 80 taona mbola mizesta be izany ny bokonozatra efa voako fanafody daholo ireny ka raha ny eto amintsika aloha na izany na izany sarotra be ankehitriny zareo izaho aloha tsy hoe manoro ilay tonga dia mihinana fanafody satria ilisany raha tsy misakafo ka miletra fanafody dia simba ilay vavony ao dia manimba tsy ny vavony fa ny vatan'ny lisany avy eo hiparitahan' ilay fanafody vao maika simba nge mila mihinana sakafo ampy mila mihinana sakafo ara-dalàna izay vao mihinana fanafody fa raha tsy ampy sakafo lisany na manao kinanga ny sakafo dia ho simba ny vavony ho simba ny vatany dia lisany ihany no mijaly avy eo torohevitra manaraka ihany koa dia inona allo azavany resaka fa lisana dia tsy robot mihitsy ny lisany ka hoe maraina ako dia hiasa dia tonga avany ako dia tonga dia hilely ako dia reraka avy any indray za ako dia andeha hiaraka mibady akama tsy robot lisa fa olombelona dia mila maka-aina tsara ataovy ampy tsara ny torimaso mila matory adiny 8 ny olombelona isika olon-dehibe raha farafahakeliny dia adiny 8 izany lisany matory matanjaka tsara ny vatan'ny lisany amin'izay ao tsara ny tanjaka voky sakafo voky voankazo dia mavita mifampitontona tsara madama lisany avy eo dia jereo ny vatana izany ny vatan'ny lisany no ambony indrindra izay lisany vao afaka mavita lely ara-dalàna avy eo satria kotrana ange natao eo kotrana natao fa tsy kilalao akory raha ohatra aloha ka hoe anao masy taloha dia hoe izay angaha fa tsy mahasolo olona ny masy tahatao hafa kokoa ilay hoe olona iarahana rehefa mbola ampitsika video indray mahakasika ilay masturbation izany dia mba hazavaina amintsika indray ohatra ny ahoana indray ny voka-draza sy ny tombotsoa dia mba samy mahalala tsika rehetrarehetra dia mbola apetraka ihany eo amin'ilay manaja vehivavy mahay izy lisa manaja vehivavy satria miady irery madama mampalahelo ange efa natokontrano ilay mandeha ila mandeha marery ohatran'izany rehefa ela nera rehefa tena hiakatra tokoa ny tambavy madama dia tsy zaka ny lisany avy eo fa fifamenoana ilay tokantrano dia mahaiza manaja amin'ny madama rehefa voky revo madama ao trano dia mandeha ho azy koa io efa be dia be ny torohevitra tao mahakasika ny préliminaire ny point G ny mifanoroka mbola ampiana lesona manaraka momba ny karazana oroka sy ny karazana fianarana momba lely mba hovaovaina ilay izy satria ny fiainana koa nge mba hovaovaina dia atoroko any lisany ihany izy ny amin'ny manaraka dia izay fa mankasitraka anareo naraka ny fandaharantsika dia raha misy fanontaniana eo amin'ny commentaire ihany na koa raha sy nareo dia any amin'ny message privé izay fa mankasitraka tompoko